Miarabantsika tsirairay avy a manaraka an'izao fandarana miomana iona amin'ny Jehovah raha izao. Toizantsika ihany le fampianarana momba ny hoe fahaterahana indray. Voalazantsika teo aloha fa raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra, dia voalaza fa ny atao hoe ateraka indray dia ny olona nino ny famonjen'i Jesosy, dia ny olona nibebaka ary tsy niverina tamin'ny fahotan-tsony, ary ny olona nanaiky ny fanjakan'i Jesosy ao am-pony, niova fisainana, niova fijery, niova fanao, niova fo, zay no natao hoe nateraka indray. Ary ireo olona nateraka indray ireo natsoina hoe zanak'Andriamanitra, ary ireo no mandova ny fanjakana, mandova ny fanjakan'ny lanitra, mandova ny fiainana mandrakizay. Dia toizantsika hatrany hoe izay hoe fahaterahana indray zay, manahoana ny toetran'ny olona nateraka indray na ny hoe zanak'Andriamanitra. Jaonina voalohany toko fahatelo ny andininy voalohany angatahako vakitsika hatrany amin'ny farany ihany, fa raisiko fotsiny ny andininy vitsivitsy hoe eo amin'ny Jaonina voalohany toko fahatelo andininy voalohany zao, dia milaza hoe endre manao ahoana ny fitiavana nasehon'ny ray ho antsika, dia nantsona antsika hoe zanak'Andriamanitra. Zany hoe zay le fitiavana nasehon'ny ray. Fitiavana nasehon'ny ray dia natonga asy ianao ho zanany, fa tsy ho andevo, na ho fahavalo, na ho mpanompo, fa zanaka mihitsy ary. Move matsiaro tena ho zanaka raha nandray an Jesosy, raha nino rano bebaka marina, sa mbola andevozina amin'ny resaka fanompona, amin'ny resaka fandoavam-bola, amin'ny resaka asa fanompona sy fanompona olona, sy resaka fanaovana fijanonana ao amin'ny lalàna ka tsy maintsy zao, tsy maintsy zao, tsy maintsy zao. Raha tsy zany dia tsy mahazo mandova amin'ny fanjakan'ny lanitra, kanefa tsy zay le famonjena, tsy noho ny hiezaka sy ny asa ataoko sy ny asa fanompona sy ny fanaovana asa maro isan-karazany no mahatonga aho voavonjy andova amin'ny fiainana mandrakizay, fa noho ny fahaterahany indray, noho ny fitiavany indray, noho ny fibebany, noho ny finoana, dia natonga aho zanaky ny ray, zanak'Andriamanitra. Dia izany zava-dehibe, tsy hoe zanak'Israely, tsy zanak'Israely akory, fa oriana be ny mahazo ny zanak'Israely. Misy masy amin'izao fotoana dia te hiverina, te hijery hoe zanak'Israely, ary misy mivohy mihitsy hoe ny malagasy dia tokony hijery tsara ny fototra ny Androany hoe zanak'Israely. Tsy zava-dehibe tsony hoe ny zanak'Israely na tsy zanak'Israely, tsy zany ny zava-dehibe amiko aloha. Ary raha fa mandraisako ny teniny iray, tsy zany ny zava-dehibe, azoko fiainana, azoko ny fiadanana, azoko ny fitsaharana, fa ny zava-dehibe dia nijerevako hoe zanaky ny ray ve za, zanaky Jehovah ray ve za, le nanao ny lanitra sy ny tany, nanao ny zao rehetra zao, mpamonjy zanany ve aho. Fa ao amin'ny Efesianina dia milaza Paoly hoe tsy misy tsony na jiosy na grika na skitianina na barbarianina na andevo na tsy andevo, fa iray dia ao amin'i Jesosy, zanaky ny ray. Zay ny zava-dehibe, fa mandiso hevitra antsika ary mitondra antsika ho amin'ny lalan-diso, vao mainka mitondra antsika amin'ny ozina sy amin'ny fahoriana sy amin'ny fahotana maro ny fitediavana hiverina any amin'ny lalàna, satria efa nanafaka antsika tao amin'ny oziny lalàna Jesosy Tompo. Fa misy no mitarika an'izay hoe jerena mahafototra ny aigantsika ary miverina antsika, dia ho jiositsika, zanak'Israelitsika, dia anaraka ny lalàna 3:100 mba hatokantsika hiavana amin'ray. Kanefa zay natonga an'i Paoly nanoratra ny Galatianina, satria nahoana ny famonjena azon'ny mpino dia noho ny fahasoavana, tsy noho ny asa nataony, tsy noho ny asa fanompona, tsy noho ny ezaka nataony, fa noho ny fahasoavana. Zany hoe tsy zany nanatona ndray, fa ny ray ny nanatona tamin'ny alalan'i Jesosy Tompo, ka napotoetra ny fibebahana sy ny finoana azy tato anatiko, ary zay natonga aho ho zanany. Zay koa no voasoratra any amin'ny Efesianina toko faharoa any hoe fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, tsy avy amin'ny asa fandrao isy reare, tsy avy amin'ny asa fanompona ny mahavoavonjy aho, tsy amin'ny fankatoavako ny lalàna ny mahavoavonjy aho, ary tsy misy olona na iray ara mavita makatosy manaraka ny lalàna tsakany sy andavany. Dia anefa mbola misy te hamerina indray ny olona ny atao hoe zanak'Andriamanitra nampino hiverina amin'izany lalàna zany. Ary hoy ny voasoratra nefa hoe Kristy ny faran'ny lalàna ho famonjena zay rehetra mino. Romanina toko 10. Izany hoe natonga Jesosy nombona teo amin'ny azo fijaliana dia nanafaka antsika tamin'ny lalàna,
mba tsy ho ambany ny lalàna intsony isika fa eo ambany ny fahasoavana ary ao anatintsika ny fitiavana ny tompo ary ny fitiavana ny manentsika atsika anao ny sitrapony. Volazany Paoly misy any amin'ny Galatiana any hoe na izy ianareo mbola teo marinina amin'ny lalàna dia mbola ambany ny ozana ihany ianareo. Raha vao mieritreritsika fa ny fankatoavantsika ny lalàna, fanaovantsika asa, fankatoavantsika n'izay didy sy lalàna ao no mahavovonjy antsika dia fréarehany zany ary Andriamanitra manohitra ny préare fa mamesa fahasoavana amin'ny mandrehetra teny. Tsy noho ny asa fankatoavako sy ny fankatoavako ny lalàna no mahavovonjy fa noho ny fibebahako na tonga nateraka indray. Dia zay ny nanoratana n'io Galatiana io hoe ny olona nibebaka nanaiky an' Jesosy tonga zanak'Andriamanitra dia nisy avy taorianan'ny Paoly dia mbola ny teny hoe tsy mety io hoe zanak'Andriamanitra fotsiny io dia tsisy ninona tao dia noho ny fahasoavana dia vovonjy ianao, tsy mety zay fa anao forana ihany fanampon'izay. Zany hoe famonjena ampiana famorana. Dia be da be ny zavatra mola sahala amin'izany hoe famonjena ampiana fandehanana any amin'ny trano fivavahana isan-kalahady na isan-kazapotsy, famonjena ampiana fandehanana manao fitoriana amin'izao fotoana izao sy amin'izao toerana izao, famonjena ampiana vola aloha atsy sy aroa, famonjena ampiana hetsika maro isan-karazany. Tsy izany dia tava-tompo fa famonjena dia iray zay fotsiny dia vita mahazona ny fiainana manak'izay. Fahasoavana mantsy, fahasoavana ampiana asa fanimpona, fahasoavana ampiana vola aloha, fahasoavana ampiana famonjena fitaom-pivavahana, fahasoavana ampiana fihetsiketsehana maro isan-karazany. Dia lasa miverina ao anatin'ny lalàna sika raha izany. Eo zany le hoe lalàna ny zanak'Israely, fa eo koa le hoe lalàna apetratsika fotsiny amintsika olombelona, kanefa tsika tsy eo ambanin'ny lalàna. Raha vao ambanin'ny lalàna tsika dia mbola ambanin'ny ozina ihany. Lasa nivoaka kely ahako ary niresaka kely momba le hoe zanak'Israely satria mitady iverina amin'izany tsika ary raha izany iverenantsika dia ozina, fahoriana, fahafatesana ny miatra amintsika. Satria iverina any amin'ilay hoe Toratsika, iverina any amin'ilay didifolo, iverina any amin'ilay lalàna dia anaraka arabaky teny izay voasoratra ao dia anao izay rehetrarehetra lazainao. Kanefa hoy voasoratra hoe tsy misy mahatateraka an'io. Ny lalàna hoy izy ny ao amin'ny Galatiana dia nitarika antsika ho ao amin'ny Kristy. Zany hoe tsika raha ohatran'ny hoe zazakely mandova mandra-pahatonga azy olon-dehibe dia tao ambanin'ny lalàna izy, rehefa olon-dehibe izy dia afaka amin'ny lalàna ary mandova. Sahala amin'izay koa tsika hoe ny lalàna dia nitarika antsika ho ao amin'ny Kristy ary rehefa ao amin'ny Kristy tsika dia tsy ambany lalàna intsony fa ambany fahasoavana. Ary inona moa ny ambaran'ny lalàna? Ny ambaran'ny lalàna anie dia tsy iza fa Jesosy Kristy e. Zay hoe mystera nafenina ao amin'ny fanekena taloha fa naseho amin'izay ao amin'ny fanekena vaovao. Raha mamaky tsika any amin'ny Lioka toko faraparany ihany rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompo dia niresaka tamin'ny mpianatra dia hoy voasoratra hoe nanomboka ny sokafa ny tompo ny mason'izy ireo. Jesosy tompo nanokatra ny masony ary rehefa nanokatra ny masony Jesosy tompo dia nambarany Jesosy amin'izay ny momba azy rehetrarehetra tany amin'ny lalàna, tany amin'ny mpaminany, tany amin'ny salamo. Izany hoe ty teny ato amin'ny Baiboly ty zay rehetrarehetra voalaza ao manomboka any amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy, Jesosy Kristy no ambaran'io, no afen'io ary nasehon'io. Ka raha tsika te hanaraka izay voasoratra ao amin'ny lalàna, Jesosy no voasoratra ao ary efa tanteraka aty amin'ny fanekena vaovao. Fa voaozina tsika ary tena mbola ao anatin'ny fahajambana tsika raha toka mbola lalàna no raha tsika. Ny zanak'Israely anie amin'izao fotoana dia mampalahelo ny mahazo azy, mampalahelo ny fomba fiainany sy ny fieritreretana satria tsy nanaiky an'ilay Jesosy Kristy tompo nombona teo amin'ny hazo fijaliana ho mpamonjy, tsy Mesia iny aminy fa mbola miandry an'izay hoe ho Mesia zay izy. Ary zay mahatonga ny Paoly miteny hoe ny teniny amin'ny hazo fijaliana fa hadalana amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra amin'izay ho vojena. Lazain'izay tsy mino an Jesosy fa adala zay mino, lazain'izay tsy mino an Jesosy fa any fahaverezana satria minomino foana. Ary Paoly koa dia nilaza hoe ny hazo fijaliana momba an Jesosy dia fahatafitrohinana ho an'ny Jiosy satria nahoana ny Jiosy nieritreretra fa mpanjaka ny tonga ary hanafitra sy hanafaka azy amin'ny fanjakan'ny Romanina. Kanjo ilay mpanjaka nieritreretana nombona tamin'ny hazo fijaliana maty dia fahatafitrohinana, fahafambaraka. Kanefa zay ny lalana napetraky ny tompo raha mamakytsika any amin'ny atao hoe Torah zay eritreretin'ny olona lazaina hoe mila iverenana fa milaninany amin'ny Jesosy ary zay tanteraka ato amin'ny fanekena vaovao nanokatra ny lalana izy hidirantsika amin'ny fanjakan'ny lanitra. Jesosy Kristy zany, izy no Mesia, izy no mpamonjy, izy no mpanjaka.
dia rehefa nino azy sika dia afaka amin'ny lalàna, afaka amin'ny ozon'ny lalàna, afaka ny amin'ny fahotana, ary manana ny fiainana mandrakizay. Ary tsy fahatafotohinanao antsika ny azo fijaliana zay namononan Jesosy, fa fanafahana antsika ary zany, famonjena antsika zany, fanavotana ho antsika ary zany. Dia zava-dehibe ny mahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra, tsy zanaky Israely, tsy zanaky ny firenena zao, tsy zanaky ny razambe zao, fa zanak'Andriamanitra, tsy zanaky ny fiangonana zao, na zanaky ny atokom-pinono zao, na zanaky ny fikambanana zao, fa zanaky Jehovah ray, zanak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Zay ny zava-dehibe. Move zanak'Andriamanitra aho, move zanak'Andriamanitra ianao, maimaim-pony zany, tsy amidy vola aman-kareny zany, tsy noho ny fiazahantsika zany, tsy noho ny asa vanim-pontsika zany, fa noho ny tompo nanatona antsika ary nanokatra ny maso sy ny fontsika, masom-panahintsika, natonga antsika resy lahatra ny amin'ny fitiavana sy ny famonjena, natonga antsika niala tamin'ny fahotana ary niditra ao amin'ny fanjakany. Satria ny rano manasa, manadio, manamarina, manafaka, manamasina, mahatonga antsika andova ny fiainana mandrakizay. Dia tonga zanak'Andriamanitra tsika, tonga zanaky ny raitsika. Ho azy ihany ny voninahitra amin'izany rehetrarehetra zany. Manao ahoana ny toetra ny zanak'Andriamanitra? Jaona voalohany toko 7 andininy sivy. Jaona voalohany toko 7 andininy 7. Izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota, satria ny vony mitoetra ao anatiny, ary tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra. Ry havana malala zay manaraka zao fandaharana zao, ny toetra ny zanak'Andriamanitra, zanaky ny ray amin'ny alalan'i Jesosy Tompo, dia voalaza eto hoe tsy manota. Satria maninona izy ny tsy manota? Satria nateraka indray izy, ary nateraka ilay vo tsy mety loha, tsy mety simba, ilay tenin'Andriamanitra. Ary voasoratra ato hoe izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota, satria ny vony no mitoetra ho aminy. Zany hoe rehefa ao anatinao mandrakariva le teny mitondra fiainana, le teny manintsy, le teny manamboatra, le teny mampahery, le teny mitarika sy manazava, rehefa ao anatinao io, mitarika anao milala ny fahamarinana io, ary mahatonga anao tsy hanota. Voalaza any amin'ny Salamo, inona ny arovan'ny zatovo, lalakale tsy voaloto, ny fitandremana araka ny teninao. Hoy ny voasoratra, atao-poko ny ireketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Zany hoe na iza ianao manaraka an'izao fandaharana zao, rehefa nanaiky an' Jesosy Tompo ianao, dia tsy andevo ny fahotana intsony. Fantaro fa nanafaka anao amin'ny fahotana, nanafaka anao amin'ny fanandevozan'ny ota sy ny nofo Jesosy Kristy. Ary hoy izy hoe tsy mahay manota intsony ianao, tsy manota intsony ianao, satria ny vony mitoetra ao anatinao. Rehefa nanaiky an' Jesosy aho, nanaiky an' Jesosy ianao, tonga zanak'Andriamanitra, tsy andevo ny fahotana. Zany hoe le andevo maso dia miverimberina, zany hoe lasa misy an'le eo aloha misy an'le MP te malagasy, mpandainga, mpimamo, mpangalatra, mpijangajanga, mpifosa, mpialona, mpandroba. Zany hoe le efa asa fanaovana mihitsy, efa mpanao an'izay mihitsy izy. Rehefa tonga ao amin'i Jesosy Tompo ny olona ray miala iny MP iny, tsy lalàna eo aminy intsony ny fahotana, tsy andevo ny fahazaran-dratsy intsony, tsy andevo ny tsy fitiavana, tsy andevo ny fialonana, tsy andevo ny tsy fahaizana mamela heloka, tsy andevo ny fanompo-tsapy, tsy andevo ny zao tontolo zao, tsy andevo ny fitiavam-bola aman-karena, tsy andevo ny alatra, tsy andevo ny kolikoly, tsy andevo ny risirisy, tsy andevo ny fahotana rehetrarehetra. Satria nahoana? Tsy noho izaho, fa noho le vo mitoetra atao anatiko no miasa. Ary zay le jerentsika tamin'le fampianarana teo aloha, rehefa nandray ny teny sika dia nahazo hery, dia tonga zanak'Andriamanitra, dia io hery io lay teny atao anatsika, Jesosy Tompo atao anatsika, mahatonga atsika tsy andevo ny fahotana intsony. Raha nanana an' Jesosy marina, raha manana an' Jesosy marina, tsy andevo ny fahotana. Mampalahelo ny olona fa betsaka ny mbola andevo ny fahotana nefa milaza fa kristianina. Tsy ny kristianina ny zava-dehibe fa manana an' Jesosy. Zany hoe kristianisme zany ary hoe teny foron'olona sy napetraky ny olona. Jesosy ara tsy nametraka kory hoe kristianisme, fa napetraka Jesosy dia izy mihitsy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, ary manana azy ao anaty dia tonga zanaky ny ray ary mandresy ny fahotana, mandresy ny nofo. Satria nahoana? Ny fana masina ny mitoetra ao anaty, dia rehefa ao ny fanahy dia mitarika amin'ny marina rehetrarehetra, mandresy ny nofo. Ny azo fijaliana raisina amin'ny finoana, nanombona ny nofo, nanombona ny tenan'ny ota, mba tsy hanompona ny ota intsony, fa hanompona ny fahamarinana. Any amin'ny Jaona voalohany toko 5 andininy 9 dia misy an'izao koa hoe, fatatsika fa zay rehetra naterak'Andriamanitra
dia tsy manota fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasika azy akory ilay ratsy. Fantatsika fa avy amin'ny Andriamanitra isika ary zao tontolo zao kosa dia mipetraka eo amin'ny ratsy avokoa. Ry havana malala, ray aman-dreny, zoky, zandry, izay manaraka zao teny zao, te handova ny fanjakan'ny lanitra ve ianao? Te hiditra ny fanjakan'ny lanitra ve ianao? Te isan'ny noakarina ve ianao raha mitsoka ny trompetra ny anjely ary miakatra ho any an-danitra ireo fiangonana voafidy, ny maty hitsangana amin'ny maty, ny velona hiova endrika? Te ho isan'izany ve ianao? Raha te ho isan'izany ianao, ekeo le famonjena nataon'i Jesosy, meteza ho ateraka indray. Andevo ny fahotana ve ianao? Andevo n'inona ny manandevo anao? Fankahalana, fitiavan-tena, fitiavam-bola, fitiavana zao tontolo zao, fijangajangana, falotona maro isan-karazany. Raha teraka indray ianao dia ho afaka aminao zany mangeza anao rehetra zany, ho afaka aminao zany ary tsy ho andevony zany tsony ianao, satria misy hery hafa ao anatinao dia ny herin'ny fanahy masina. Tahaka izany Petera rehefa teo anoloan'i Jesosy ary natsony Jesosy hoeny aminy rehefa teny amin'ny ranomasina, Jesosy nitsangana teny ambony ranomasina, dia hoy Petera, raha ianao tokoa i Jesosy, atsoy aho eny aminao. Dia natsony Jesosy izy, ary rehefa natsony Jesosy Petera dia nandeha teny ambony rano. Evy ny ara-panatiana tenenina amin'iny ihany koa. Dia rehefa ianao ny mino an Jesosy ary mijery an Jesosy, tsy aletiky ny fahotana intsony ianao, tsy aletiky ny nofo intsony ianao, mandeha ambonin'izany ianao, manitsaka an'izany ianao. Zay le tenin Jesosy hoe rehefa mino anareo anitsaka maingoka, anitsaka ny mena rano, zany hoe le fahotana, ny fampianaran-diso, ny asan'ny maizina rehetrarehetra, ny asan'ny nofo rehetrarehetra, rehefa manana an Jesosy ianao, ary rehefa mijery an Jesosy ianao, ary rehefa tena nateraka indray ianao, dia manana hery andresena ny fahotana. Tsy lavo, tsy andevo ny fahotana, tsy lalana eo aminao ny fahotana, fa mandova fiainana, mandova hery, mandova fahefana anao ny sitrapon'i Jesosy. Dia ho isan'ny noakarina eny amin'ny raolanitra ianao rehefa ho avy eny amin'ny raolanitra Jesosy. Io tsy resaka tokom-pivavahana araka ny lazaiko foana, tsy resaka fidirana tokom-pivavahana na tokom-ponona na fikambanana na fanarahan'olombelona, fa fionana tanteraka amin'i Jesosy. Ambarako foana fa Jesosy tsy katolika, Jesosy tsy protestant, Jesosy tsy évangélika, Jesosy tsy témoin de Jéhovah, Jesosy tsy sabatiste, Jesosy tsy anarefi, Jesosy tsy musulman, Jesosy tsy bouddhiste, Jesosy tsy resaka zany Jesosy, fa Jesosy ny teny hoe izao no lalana, fahamarinana ary fiainana. Jesosy ny teny hoe izao ny fahazavana zao tontolo zao. Jesosy ny teny hoe izao no mofinaina. Jesosy ny teny hoe izao ny rano velona. Jesosy ny teny fa izy ny fananganana maty sy fiainana, ary rehefa mino azy sika dia manana ny fiainana mandrakizay. Misy ny fitsarana, misy ny fanameloana mandrakizay ho azy izay tsy nino an Jesosy noho ny miotana ataony, ary misy ny fanandevozana sy ny elo mandrakizay. Fa raha mino an Jesosy isika dia afaka amin'izany fitsarana zany, afaka amin'izany fanandevozana zany, afaka amin'izany fitsarana zany. Hoy ny teny hoe izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy omelohany, fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Mino zany va ianao? Inoy Jesosy. Jesosy ny fototra, Jesosy ny voaloboka, Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana azonao ny fiainana mandrakizay. Inoy izy, ekeo izy, raiso izy ho mpanjaka ny fonao, mpanapaka ny ao anatinao, ho tonga anao zanak'Andriamanitra, malalaka, afaka, eo anatrehan'i Jesosy tompo, afaka anao sitrapony, tsy antery, tsy ankasarotana, tsy ampangejana, fa ampitiavana noho ny fitiavanao an Jesosy. Tonga zanak'Andriamanitra rehefa nateraka indray. Ho an Jesosy ihany ny voninahitra, ho amintsika ny fahasoavana, ary ho isan'ny mpiaino mpankatoa isika. Ankatoa ny tenin'ny tompo, fa izay mino sy mankatoa ny mandova ny fiainana mandrakizay. Anamasina hanome hery antsika, andovantsika izay lalana, andehanantsika amin'izay lalana izay, andresentsika ary iainantsika ho amin'ny fandresena mandrakariva. Ho an Jesosy ihany ny voninahitra. Amen.